raha misy sika manana vinany hoe anao projet anankiray dia sorany eritreritra aloha ny hoe misy ny olona natao havita an'io sy misy olona tsy natao havita an'io. Raha tianao hoe confirmer ny hoe mandeha hoe vokatra anankiray dia manova prototype et avant-dable tsara dia tonga dia varoty. Eto amintsika surtout anaty tontolon'ny entrepreneuriat dia hitako hoe mila polyvalent ianao fa tsy possible ianao hitatana orinasa dia hoe reo olona rehetrarehetra dia connecté aminao tsisy avantage mihitsy mahitanao même poste pendant 5 ans anatin'ny orinasa io. Rehefa misy olona vonona dao fa anao test raha concluant ny test dia afaka mifindra évolution ny zavatra izay. Fa raha tamin'izany nisy ataoko hoe opportunité dia mety nandeha aingana ihany ny fivelabelaran'ilay orinasa. Tsy ireo projet ireo no mitondra valeur ho an'ny tena fa le fomba fisainana hatrizay. Le mahay mamorona, mahasahy mamorona, manana ny zavatra anankiray dia mampitombo tsikelikely. Tonga soa ohatra amin'ny ohatra androantsika dia andray mpanjara anankiray 36 ans, chef d'entreprise, namorona société anankitelo izy Redzone, le guide construction, dia teboka marketing. Tonga soa eto amin'ny ohatra Zoa, faly mandray anao eto amin'ny plateau zahay. Bonjour Fentra dia merci beaucoup Nanas androany. Mba tantarao anakely Zoa, inona ny zavatra ataonao? Ny activité anay zany misy anankitelo. Misy en Redzone, manao production de mobilier de bureau sur mesure. Dia manaraka koa manao location de bureau meublé na antsointsika hoe coworking, location de salle de réunion ary ihany koa création et domiciliation d'entreprise. Misy ndray koa natao hoe teboka communication et marketing. Izy ndray manao resaka hoe événementiel, zany hoe miorganiser événement corporate VIP zay. Ao anatin'izay koa misy natao hoe communication 360, donc tout ce qui touche à communication, les reportages, lancement de produits, street marketing, donc tout ce qui touche à communication ataony teboka koa. Ary fanotelony guide construction Madagascar, manao resaka production de stand expo sur mesure, manaraka manao construction de villa et appartement de stand-in, ary farany manao aménagement de local commercial. Zay zany raha foezina moa zany tena marina le activité anankitelo zay sahanko amin'izao fotoan'izao. Mety afaka fantarina hoe firy mpiasa miara-miasa amin'izao amin'izao? En interne zao eo amin'ny 20 mahery eo zao ny fixe amin'izao fotoan'izao fa anatin'ny projet moa zany misy journalier ndraindray na misy recrutement temporaire miasa fa raha fixe eo amin'ny 20 mahery eo zao ny personnel fixe amin'izao amin'ny orinasa. Amin'ireo société anankitelo ireo? Amin'ny société anankitelo ireo. Dia mba tiana fantarina Zo, satria ny tanjonay ato amin'ny ohatra moa zany dia ny inspiré an'ilay tanora manaraka sy ny mpanjara mbola te hanomboka sy roso lalindalina kokoa anaty fanjarana. Ahoana tsara nanimboanao an'izany société anankitelo zany avy aiza ianao dia mba tantarao kely hoe ny tena nanimboanao? Voalohany indrindra aloha ny raha fianarana tombontsika ny fianarana université ilay izy parcours informatique. Parcours informatique moa ny tena nefany à un moment donné tanatin'ny fianako tsy maintsy nyroso tanatin'ny fitadiavana asa. Tsy maintsy najanona zany aloha ny fianarana teo amin'ny licence teo najanona fianarana dia tsy maintsy nitady asa satria le fiainana mihitsy nefa tonga tamina stade hoe mila mitady vola amin'izay. Tanatin'iny fotoana iny amin'izay nefany traika efa tsy nisy tena anatin'ny domaine ny informatique dia nitady asa nefa ianao en tant que commercial. Tamin'ny firy taona izay? Tamin'ny 3e année donc mety tany amin'ny 20 ans teo angamba zany zavatra zany, teo amin'ny 20 ans na 20 ans 21 ans teo ilay izy ny tena marina. Dia mitady asa ianao en tant que commercial, donc c'est logique, tamin'izany c'est logique oui, je veux chercher un travail dans le domaine du commercial nefa za background informatique dia nitady moa zany fa raha taty aoriana jereko ilay izy dia ohatrany hoe tsy tête de liste zany ianao raha hoe manatin'izany recrutement zany. Fa nahita ihany, nahita asa ihany tamin'izany fotoana izany tena marina satria misy ny détermination. Détermination teneniko anatin'ilay izy dans le sens où mandefa CV partout, manao entretien partout dia à un moment donné ça paye en fait satria misy miantso any ianao ary nisy nahita potentiel anao ihany tanatin'ilay fa be da be ny refus be da be ny refus. Dia vita indray zay dia nintégré orinasa anankiray tanatin'ny domaine commercial tena marina dia mbola manavoasa moa zany anatin'ilay izy dia tsy nateza anatin'ilay zavatra dia hoe dao hitady projet atao rehefa tsy mahita asa dia dao morona projet. Dia nanangona ireo namana moa zany, misy namako mbola associéako amina hatramin'izao anatin'ilay izy hoe dao no projet anankiray dia ok arany zany zavatra atao. Dia misy an'izay tamin'izay za moa zany domaine informatique le teo dia ohatrany hoe centre commercial virtuel en ligne no atao tamin'izany fotoana izany. Raha verina anaty contexte kely tamin'izany mbola tsisy 4G, tsisy 5G, tsisy fibre optique, fa
mbola 2G 3G rehefa tena efa tsara ny connexion tamin'izany donc de faire un projet digital c'était pas évident fa ozy izay hoe dao ataontsika magazine dao asitsika CD tsy haiko raha fantatrareo ny olona mitovitovy génération mety mahafantatra an'leo encarta zavatra ohatr'izany taloha dia iny CD iny entin'ny olona mody dia jereny ihany dia mijery boutique eo izy tsy afaka mividy izy fa efa mavita créer en fait ohatrany hoe e-commerce fa anatina support DVD dia nahazo client on a lancé le projet nandeha izy on a fait une édition nahazo client lehibe zay tsy tonoko anarany eto satria opérateur téléphonique concessionnaire moto concessionnaire auto hôtel vente par malagasy de luxe maromaro zany hoe raha ataoko hoe 21 ans ianao efa navita ny apporter an'ireo olon'ireo tamin'izany ary navita ohatrany hoe nametraka fitokisana taminao ireo olon'ireo tamin'ny projet anankiray dia azo lazaina hoe nisy niraisina ihany zany le façade le approche anaovanao vente en ligne izy kanefa io zavatra tsapa dia manque d'expérience tsy nahay vita ny édition 1 tsy navita édition 2 3 4 ça n'a pas fait long feu zay le izy zay kanefany zavatra tena ngeza be lesona azony eto anatin'le izy dia navita nianatra ataoko hoe zay ny sekoly nitondra lesona betsaka indrindra ozy izay tamin'izany fotoana zany mba ahafahana niditra sehatra ny zany atao hoe entrepreneuriat zany satria tamin'izany mbola tsisy zao hoe coaching en tout cas tsy tonga taty aminay le hevitra coaching l'événement be da be reny même internet était limité fianaranao an'le zany tonga dia sur le temps dia natao ohatra hoe manao entretien zay tsisy nianatra comment réaliser entretien fa natao tany former zay natao tany manao prospection natao ohatra hoe tout est sur le tas fa ça a pris forme dia tena moa zany mbola mipetraka foana le hoe mila mitady vola dia tady asa indray dia avy eo niasa tanatin'ny agence immobilière zay en tant que commercial ihany niasa tao satria tsotra kokoa zany nahita asa tao reny vu que nisy expérience tatin'le izy dia diganiko iny niasa tanatin'ny agence de taorina zay niasa tanatin'ny agence de communication anankiray manao resaka animation événementiel satria iny tena ataoko hoe tiako mariana kely koa iny anisan'ny ataoko hoe passion et talent à l'époque informatique nataoko mantsy c'était plutôt en fait tout ce qui est réseau fa za tanatin'ny resaka création graphique sy design any tena zavatra nanavanana ary photographie dia idirantsika rehefa aveo resaka autodidacte fa nianarako manokana io zavatra io dia zay natafidirako tanatin'ny agence de communication misahana resaka création graphique sy resaka photographie et etc dia niasa mety hoe 3 ans teo dia nifindra orinasa hafa indray findra orinasa hafa indray nata resaka boulangerie zareo dia mirecruter webmaster à l'époque tamin'izay fotoana zay dia niasa tao indray tanatin'le izy dia mbola netiko foana le resaka création graphique création site internet dia tao amin'izay nisy immersion anatin'ny domaine ny resaka marketing tao zany zay vao tena nianatra an'le sur terrain tanatin'le izy dia nidirako tao webmaster fa nivoako tao amin'izay orinasa zay 3 ans 4 ans après responsable marketing hitanareo amin'izany zany fa ohatrany hoe on passe de pôle en pôle en département satria ninarina sur terrain le zavatra zay misy olona tsy dia tena miapprouvé loatra n'le hoe autodidacte zay hoe mianatra sur terrain fa ho ana manokana nety le izy ary nafinaritra ana le izy fa tao ambadika zay mba ahafahako mitantara kely anareo dia nisy ny recherche fahaizana moa tsy tolo ara-potsiny na ny ampianarana ary ianao mila mila manao recherche dia ho ana manokana tena taty ariana vao tonga saina ianao fa tamin'izany tsy dia tena nierisetina loatra le izy fa netin'le fitiavana an'le asa dia nanao recherche foana isak'alina tamin'izany misy resaka tutoriel en ligne mividy DVD le resaka formation zavatra zay dia nahaizana zavatra be da be reny donc création site internet resaka photographie tout je dirais une grande majorité zavatra compétence ananako amin'izao dia efa tamin'izany tsy anaty management fa anatin'ireo hoe resaka design sy ny sisa ireo dia efa nianarana nitokan'ireo ary natao application sur terrain tamin'izany le izy dia anisan'ny avantage kokoa tamin'izay tanatin'le asa nataoko hoe agence de com atao tompony orinasa io somary ataoko hoe rigide be anaty discipline
rehefa régitam-piainana discipline dia mampianatra anao an'izany hoe ny asa vita izay ny fampitsarana na amin'ny firy mody ianao amin'ny telo maraina dia efa misy tômôbila maky ianao amin'ny enina maraina dia miasa ianao dia tellement tanatina pression io fa ataoko hoe travail intense ianao tamin'izany koa lasa nazoto ny asa be dia nisy fahazotona ny asa izay moa zany tanatin'ilay izy dia eo amin'izay tsika mbola lava be zay fa mbola parcours ataoko hoe tontolo ny asa teo amin'izay tsika niditra amin'izay nanomboka nisy projet personnel amin'izay nisy ny antso amin'izay avy alève sary mariage ary ataovy ny affichenay aty reny zany natao hoe side business c'est ça appréciako daholo ny olona rehetra amin'izao raha hoe manana asa ianao raha misy possibilité hanaovana hoe vadinasa moa zany fetsisika anazy dia ataovy satria tamin'izany ilay izy akoatran'le hoe nampidi-bola ho anahy dia nampitombotra-kefako ary tamin'izany efa nikolokolo reo client koza tany domaine io dia nandeha iny dia zavatra tsapa dia niakatra be le niveau de monde na niny hoe vadinasa iny dia za moa matetika miasa ny ampiasana amin'ny atoandro fa amin'ny alina manao izay asa ataoko dia maka congé dia ohatra izany rehefa rendez-vous client dia etc fa tsapa hoe misy limitiny le izy misy limitiny le izy satria sur la partie tsy vitan'ny vatan'olombelonao tsony zany le zavatra satria tsy zaka tsony dia teo nanapa-kevitra hoe mila manao choix amin'izay soit mijanona atao amin'ity orinasy ity zay efa nanana revenu stable ho anahy tamin'izany je dis efa stable tsara tamin'izay fotoana izay soit miditra anatin'ity tontolo zay mbola incertain ty kanefa ny tiako ilay izy ary possible misy avenir teo amin'ny firy taona indray zay 25 ans teo 24 ans tsy maintsy nanapa-kevitra hoe andeha ho aiza amin'izay avy eo anatin'ilay izy dia safidy moa zany tena marina niala tamin'ilay asako zay tena ataoko hoe mbola tsisy contrat fixe azo tao ambadika fa hoe allo hiala amin'ny asako dia isahana io teboka io moa zany existe tamin'izany nahazo marché voalohany lehibe tamin'izany fotoana izany tao amin'ny teboka resaka animation commerciale dia io resaka animation commerciale io amin'izay satria fa zavatra haiko tanatin'ny expérience teo aloha izy izay indray tiako marihana hoe reo orinasa nataoko taty aoriana dia basé foana amin'le compétences efa nananako teo aloha raha tantara kelin'ilay izy dia ohatry ny hoe agence teboka agence de communication mais le comble c'était zao zay communiqué amin'ilay izy fa c'était une agence de communication qui n'a jamais communiqué amin'ny tenany zany tamin'izany azavaiko anatin'ilay izy bouche à oreille daholo ny acquisition recro client anay depuis ny teneniko hoe nanao animation commerciale io satria raha tantaraiko tsotra fotsiny manao animation anankiray ianao en soirée misy directeur marketing na orinasa tonga ao dia hitany hoe nety taminazy le qualité an'ilay asa natao teo dia nihitatra ilay izy natsony pour un rendez-vous dia miabotira nefa io taty aoriana tamina contrat sur 8 ans dans lequel on pouvait mobiliser 400 personnes dans tout Mata tsy prédestiné ny resaka entrepreneuriat ho anahy fa netiny hoe finiavana sy hoe tsy maintsy mitady dia zay natonga niditra tanatin'ilay tontolo tamin'izany fotoana izany nitsindriny zo teo hoe ny domaine commercial ny tena anisan'ny zavatra nahatonga an'izo ohatra zao satria nanomboka tamin'ny raiky amby roapolo taona zany dia tonga dia nitetitety orinasa maromaro dia nahaizana mifandray tamina client zany zay inona ny conseil azonao omena amin'ny olona zay manaraka atsika momba an'izay domaine commercial zay ahoana no ahafahana manatsara an'io ahoana ny nahaizana mivarotra kokoa voalohany indrindra aloha le attitude an'ilay olona iny jereny olona mantsy le hoe est-ce que il est bon vendeur de hoe tratra moa zany fiantsoana anazy fa tsy vitana tratra fotsiny io satria mety raha iresaka ohatrin'iny io ary ianao dia tena conseil geza be dia mila fantatrao aloha nina le varotanao mila mazava tsara iny dia mila vonina daholo document d'aide à la vente le tratra hoa eo ihany fa le ao ambadika izay no tena mila ataoko hoe ny fond an'ilay izy no tena mila préparena zay vao miseho client ianao fa tsy tonga dia maika be hoe misy olona maika be tonga dia zay varotra anzy ity androany maika be izy ho any amin'ilay client nefa izy raha derrière les produits tsy vonina anatin'ny lohany mbola tsy mivonina tsara le offre dia iny le tsy mety fa mila bien préparé anao anatin'izay dia nareo zany mantsy nitetitety orinasa lehibe tamin'ny raiky amby roapolo taona tamin'le lancement tamin'le nao niasa tamin'le société teo aloha dia inona le méthodologie nataonao tamin'izay tamin'izany tsy commercial fa anatin'ny resaka exécution ny avantage fotsiny dia
ataoko hoe commercial atao amin'ny agence immobilière fa réellement gros du parcours taty aoriana anaty resaka exécution daholo anatin'ilay izy dans le sens où ny avantage be ako tanatin'izay dia niasa tanana orinasa kely dia nahita zany structurena orinasa kely zany niasa koa tanatina orinasa lehibe dia nahita ny ahoana zany fonctionnement orinasa lehibe zay ary niasa koa tanatina structure anankiray hoe le orinasa ity ny client dia le orinasa anankiray ity koa nefa prestataire zany hoe les deux faces zany le zany samy hitako daholo tanatin'ilay izy fa je dirais hoe raha ny hoe ny action terrain hoe prospection client pur iny tena ny anarana tokana mihitsy ny tanatin'le démarrage na projet tamin'izany fotoana zany. Dia raha ianao nanontaniako iza ny tsara kokoa miasa tonga dia manomboka mandrara ve sa aloha maka expérience miasa amina orinasa? Ho anahy manokana dia nety be tamiko le nanana expérience tany amin'ny orinasa hafa satria nahita ny ataoko hoe misy zavatra tsy voatery tsapanao saiko raha azo mifendry zay hoe na tamin'izany fotsiny arany nyresahanao hoe tonga amin'izao place zao zay mbola tsapako hoe mbola maro ireo zoky zay efa tonga lavitra kokoa maro ireo olona mahay zavatra kokoa fa tsy possible raha fiteny anazy amin'ny tv moa zany hoe même dans mes rêves les plus fous tsy nieritreritra hoe miexiste akory zao dia ny problème an'izay nefa ny lasa mametra anao ohatrany hoe zay vision azo ny sainao sy takatrao ihany nitanao fa raha nisy ianao tanaty orinasa ray ka raha tsara chance ianao nisy lehibe mampianatra misy lehibe tsy dia ataoko hoe forcé fa quelque part ça te force à faire des choses plus rapidement, des plus grands projets, de nouvelles responsabilités. Dia iny lasa mahatonga anao mivoatra iny dia zany hoe za koa nanana sensana curiosité be rehefa anatina orinasa anankiray idirako tamin'izany dia tsy département concerné anahy fotsiny jereko fa jereko ireo département hafa satria tam'izay raha j'étais juste curieux fa tsy fantatro lizy hoe no ilaiko le aspect zay taty aoriana fa mijery foana ny zavatra manodidina an'ilay izy dia raha za nanontanianao zay dia valiteniko hoe tsara mety ho tsara ihany raha mana expérience anatina toerana maromaro alohany hidirana anatin'ny entrepreneuriat fa maro koa nefa nitako hoe tonga dia tao dia nianatra teny tonga dia izy zany ny démarrer mbola tsy niasa tany akafa koa fa toa hoe démarrer projet any dia nandeha ilay izy fa misy koa zay nefa fa ho anahy tsara kokoa le forme hoe nahazo expérience tany akafa. Talohan'ilay préparation ilay émission moa zany dia nijery tamin'ny internet dia misy association zay Grandirons Héros afaka resananao kokoa hoe momba an'izay. Grandirons Héros ataoko hoe parcours koa somary ataoko hoe hafa kely dans le sens le hoe tamin'ny université io dia nanomboka tsy maintsy satria za amin'izao raha manome recommandation olona dia fotoana fianarana rehefa mbola afaka mianatra dia fotoana fianarana fa raha ohatra nahy moa zany tsy afaka nanao intsony satria nety ny fitadiavana satria ray aman-dreny tamin'ny âge de 13 ans et 14 ans efa tsy teo intsony ny ray aman-dreninay maty moa zany zareo anatin'ilay izy ataoko hoe parent anay tamin'izany azo lazaina hoe tanatina situation confortable satria niasa tany ivelany ohatrohatr'izay fa tao aorinan zareo lasa moa zany dia tsapa hoe nidina tsy teo intsony le confortnao zay toa dia tsisy teo daholo le confort nazatranao tanatin'ilay izy dia gaga ianao hoe fa maninona tsy intsony le izy satria mbola kely koa ianao tanatin'ilay izy taty aoriana nefa ianao entiny hoe za mila an'ity amin'izay nefa tsisy afaka mamea an'iny dia donc rehefa tsisy afaka mamea an'iny dia tsy maintsy ianao mitady anazy dia nitady ianao dia zay zany poussé anao en fait hitako hoe une source de ndraindray ma tsy misy olona mila motivation kely ao ambadika ao manenjika anazy ao le motivation dia le pression manenjika anazy ao dia mazoto manao zavatra anankiray dia totoza le izy dia ny anahy moa zany zay hitako hoe tondra zavatra geza be taty amina le débrouillardise tanatin'izay hoe tsy maintsy ianao rery ny mitady an'le izy raha te azo zavatra anankiray dia zatra an'izay foana ka hatramin'izao hoe mila zavatra iray ianao dia ianao aloha mitady an'le izy ho anao dia tsapako hoe devoir ho anahy mizara an'izay aman'olona hoe reto io zavatra mafy dia misedra geza be amin'ny fiainana io fa jereo fa be da be ny olona ao tafavoaka ao deuil any resaka eo tsisy le entrepreneurial mihitsy le projet iny fa resaka hoe affronter la phase de deuil misy psychologue miaraka aminay misy intervenant be da be satria misy tanora entrepreneur ohatrana misy maro be anatin'ilay izy mizara ny kahany eo dia iny fizarana iny no en'le nataoko hoe le assistance zany hoe public tonga eo dia mitondra
mitondra vatsy iny ho anazy sy énergie ho anazy ahafahany miatrika amin'ny fiainana any amin'ny côté anazy sy mitondra fanantenana ho anazy dia zay zao zay no anisan'ny hoe motivé be anahy anatin'ny resaka hoe une action sociale io moa zany le hoe grandir en héros. Efa ela ve fisian'io association io? Efa tamin'ny 2018 teo angambany no nanao premier événement zahay dia mezak'izay chaque année manisy événement foana en fait pour rassembler les gens pour la même cause dia zavatra hita dia maro be ireo olona von'ny fanometanana mba hanampy ny namana hafa zay anatin'le ka mitovy aminazy eo. Teboka zany zao nefa nresahany zo teo fa tiako fatarina indray hoe ahoana namoronanao an'ilay société anankiroa zany hoe i guide construction sy red zone. Teo amin'ny tepoka raha nazavaiko teo dia hoe tanatin'ny zavatra efa haiko no nataoko hoe application dia zay le service tepoka rehetra zavatra efa nananako expérience tanatin'ny asako taloha rehetra zany natambatra tanatin'le tepoka io dia zay na mian'le tepoka. Manaraka nanomboka teto amin'izay dia misy le ngambany efa resantsika foana le hoe misy flair sy misy opportunité hitanao dia nanomboka tao aoriana teo amin'izay nataoko hoe application an'izay tsy ny anaran'izay fa hita teny satria raha tantara kely anankiray zao tamin'ny tepoka nanomboka nahazo an'ireo client ataoko hoe orinasa lehibe ireo dia raha nitereko anareo teo dia hoe tao an-trano le birao tena trano ipetrahanao birao dia tao daholo ny ekipa rehetra tena efa misy ekipa bezabe raha mbola mifamezivezy izay mahatsiaro na anatin'ny mahita an'ity reportage ity dia efa nahita zany hoe trano taloha zany io nefa le toerana anisan'le trano tsy afaka ataoko hoe tondrana an'ireo orinasa goavan'ireo raha miteny izy hoe fahaiza marina moa zany misy anareo ty tsy possible satria lasa mety hoe tsy crédible le orinasa sy le prestation atao lehibe nefa le ataoko hoe ambadiky le agence lasa tsy crédible azonareo tiako tenena amin'izay teo amin'izay misy présentation tsy maintsy natao tamin'ireo client reo hoe tsy maintsy manao casting ary rehefa anao casting any aminareo zay dia zay koa présent sur place any amin'ny birao anareo dia teo amin'izay nitanay hoe aro afa-baraha eto raha tonga dia tsy mety le structure fa ndao reo etantsika rehetra ao reo no nisy namana zay nanantrano no etsika trano porte route zay no etsika ao amin'le tranon'le namana anankiray io afindra tsy déménagement complet déménagement complet le izy nafindra tao dia tao zany nataoko hoe bureau façade juste pour recevoir le client dia nefa tsapanay zay fa ohatrany hoe tsy mety sur le long terme zay hoe une image qui n'est pas la tienne no asehonao aman'olo zay dia teo zany nanapa-kevitra hoe alao maka birao amin'izay problème zao maka birao dia fatatsika coût fixe bureau toutes les charges qui vont avec misy coût fixe amin'izay eo dia tsapanay tamin'izany hoe on va faire le prochain pas satria vitanay tamin'ny tepoka naka premier pas hoe tsy hoe za rehetra miasao fa misy olona miasa collaborateur 2, 3, 4, 5 personnes fixes dia teo amin'izay zany nandigana manaraka indray dao nana birao fixe dia mitady birao tamin'izany soit budget anao koa limité soit birao hitanao kely ary tena tsy adapté amin'le toerana le image foana io resaka soit angeza dia hors budget satria red zone le manao coworking mbola tsy existe red zone dia eo amin'izay mantsika miditra amin'le hoe tepoka zany tamin'izay nanapa-kevitra hoe dao aka birao tao amin'ny akra ohatra teo naka birao teo zay dia ngeza le birao tamin'izany mety hoe 8 pièces angamba izy na 7 pièces tsy adito tsara tsony nefa mety hoe 3 pièces amin'izay no tena ilainay dia tapa-kevitra moa zany hoe efa nofainay le toerana satria nisy moyen zay tamin'izay hoe allo efa zaka zany le coût fixe fa tsapa hoe mavesatra izy fa dao hitady locataire hafa dia naka sary tsotra kely dia miposter sur Facebook tamin'izany c'est pas le Facebook d'aujourd'hui hoe sponsorisé za ohatra ohatr'izany publiena tsotra fotsiny le izy dia nisy namana ny antsony revaniny hoe mety aminay ny io birao io fa mba en visite dia réservé 2 jours après mbola nisy ny antso koa dia réservé koa le izy dia dans la semaine qui suit na 2-3 semaines qui suit fenao amin'izay le birao teo nisy io le teneko amin'izay hoe misy an'le flair sy mitike anao hoe ohatra misy opportunité zany fa maninona moa zany le birao nalefako anao ty misy mividy fa sao dia afaka hidirana io créneau io dia nandinika teo tamin'izany mbola tsy fantatra ny coworking des mots fotsiny raha tsy fantatra fa hoe bureau mutualisé satria nahoana jira marainy tao amin'le toerana efa zay efa nana connexion internet dia partageanay taman'olona nasiana mobilier table sy seza tsotsotra teo le izy dia efa nisy femme de ménage dia comme par hasard le format na coworking mihitsy ka io proposenay olona io
dia varotana dia nentila izy dia nanokatra indray zay manaraka sy teo ambatona akanga tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany koa mbola namana koa ny tompon'ilay trano dia hoe ndao faiko fa mbola tsy afaka misonga lava be fa raha mandeha ty dia mitohy raha tsy mandeha ty dia miala anatin'ilay izy satria mbola natahotra moa zany tena projet avao ilay izy 2017 zay fotoana izay dia nanokatra teo ambatona akanga dia mbola nandeha dia ainsi de suite nanokatra dia kay zany teraka teo amin'izay ilay red zone location de bureau vite zay dia nisy salle de réunion foana ireo pièce ireo dia hita hoe tsy mioccuper plein temps foana les locataires atao satria ho an'ny confort ny locataire nantsiany salle de réunion dia tsapandray hoe dao varotana fa sao des revenus additionnels zay na tonga les locations de salle de réunion et ainsi de suite tonga indray manaraka zay manontany foana le olona hoe efa mobilier anareo to tsara tare fa aiza nareo mividy anazy dia za moa zany manoro olona foana rehefa ohatr'izay ary izy mividy anazy ary izy mividy anazy dia ho zay taty ariana hoe andaso aloha fa raha mamokatra mobilier indray moa zany tsika ity satria matory olo ireo mantany aty amintsika mbola misy opportunité ahafana mivarotra anazy satria zavatra mipetraka teo dia nanangrana nanao atelier dia nanao production dia nentila izy nanao test dia nitohy indray jusqu'à aujourd'hui zay tonga hoe manao mobilier de bureau sur mesure indray dia hitanareo amin'izay zany tantara ataoko hoe nanomboka teo zany tsy le zavatra hainao ntsony nivarotanao comme hoe manao affiche création graphique fa niditra tontolo hafa satria nisy opportunité sy tsena dia teo amin'izay ny structuré an'ilay offre dia nanao test za moa zany tena hoe conseil afaka omeko olona satria natao mise en pratique izy tamin'izay za somary terrain zay raha tianao hoe confirmer ny hoe mandeha hoe vokatra anankiray dia manaova prototype et vendable tsara dia tonga dia varoty aiza miandry ela be heritaona hoe 1 an 2 ans je sais pas combien d'années andrasana anatin'izy io fa aloha ny terrain tsara an'iny satria tondra retour kokoa ana le tonga dia action terrain varotra an'izy dia test tonga dia sur terrain testena les produits anankiray dia zay aloha ny red zone zao iny tonga indray tsika le guide construction dia c'est la même chose nany opportunité zay tamin'izany ny exposé tao amin'ny film dia tamin'izay nitady hoe andaso aloha fa mila mobilier resaka standy zavatra ohatr'izany dia tsy nahita nefa nytena efa mamokatra le mobilier de bureau dia oza hoe misy créneau afaka atao ty stand ty satria zavatra hita rehefa anatin'ny stand reny dia zavatra ataoko hoe misy règle de l'art tokony tsy ataon'ny olona tsoa fa mbola ampiadanao azy bâche miforiporitra visuel tsy mazava tsara misy stand tsara tarefa rehefa jerena tsy fantatra koa reny varotany mobilier amokatra dia aiza na hoe raha tsy te hanana mobilier ho anao manokana ianao fa te louer dia aiza dia namokatra zay lasa nanao ny stand sur mesure zay le guide construction dia par opportunité foana zany le zavatra taty ariana moa zany izy projet nanoka hoe anao construction na trano amin'izay dia hita hoe tsapaka to anatin'izay dia hoe bouche à oreille tena masivesatra be ao bouche à oreille izy anao tranonareo ty izy anao ty dia tsapaka koa hoe mbola vitsy ireo mitondra an'ireo manière de fomba fiasa moderne ohatrany hoe ty avoiny devis dia mivoaka devis avoiny simulation mivoaka simulation ohatrany hoe mbola vitsy ny tsapako hoe tanatin'le créneau iny na tonga dia zay olona manao zay tsy takapity dia oza hoe mbola misy zavatra afaka atao zany le izy satria betsaka ireo tanora ohatrana ohatra amin'izao fotoana izao te hanao trano nefany izy à l'aise kokoa miresaka aman'olona mitovy critère d'accompagnement aminazy iny dia zay mahatonga anay miovry anatin'le domaine iny zany hoe ireo activité anareo raha jerena plutôt taty arina plutôt basé amina constat hoe mitady ianao dia sahirina dia nefany nisy afaka nicréenao le besoin anankiray zany taty arina dia zay le izy raha zay tantarainy zo zay zao dia lesina ieniko amin'izany dia nisy hoe mamaha olana aloha satria ny ainga tany amina olana maromaro no hitany zo dia ho zo hoe rehetra zany afaka hoentiko an'ireo olona ireo dia niteny koa zo teo momba ny MVP fiteninay anazy les propositions de valeur voalohany indrindra amin'le par rapport an'le prototype teo ivérifiena hoe tena misy hividy marina ve ty produit anao ty na tsy dia iny hitako hoe lesina tsara be satria tsy ny olona rehetra mantsy ary ny mpanjara mbola vao manomboka matetika mieritreritra hoe anangana projet dia anao investissement ngeza be aloha dia zay vao mitady client ary zany nefa hitako tena erreur tsy azo atao fa ny fanaovana azy zany atomboka le projet na dia kely fotsiny azy aloha mitady client anankiray mitady client anankiroa raha mandaitra zay dia miakatra anankidimy raha mandaitra zay dia mitady anankifolo dia
mahanana le business model ianao teneniny zo foana ato hoe ny gasy tena mahay zavatra ary mahavita manao professionnel tsara afaka hazavain'zo kely ve zay azava kely zay fa alohan'ny dirako amin'izay dia iverena kely le teninao teo le hoe opportunité matetika io zavatra mipotro eo aminao fa tsy vita ny mipotro eo aminao fa mila notification koa tonga any aminao hoe opportunité ke ty zavatra tonga eto aminaty fa dia hoandramako matetika mantsika anaty quotidien dia mahita an'izay fa mila azontsika hoe ay il y a une opportunité dia aleo fandramako ty zavatra ty avadiko ny zavatra afaka projet afaka atao eo amin'ilay fanontanianao teo amin'izay a somary alahatra amin'ny zavatra tsy hoe nandratra ana fa marqué ana izy tamin'izany matetika nany ivelany koa pointu be amina zavatra anankiray ianao a mety koa zay zavatra zay fa eto amintsika surtout anaty tontolon'ny entrepreneuriat dia hitako hoe mila polyvalent ianao dia nisy ny teny zay tamin'izay hoe bon à tout bon à rien dia somary marqué anazy satria efa tanatin'ny fazy hitanao le ohatrany hoe efa mazoto be manao zavatra ianao ary nazoto ny andro zavatra be da be dia mbola zany ny zavatra retour azonao avy any aman'olona indraindray bon à tout bon à rien dia oza hoe tanatsaiko tany mbola convaincu ka tsy nanovan'ny fomba fisainako hoe convaincu mila mianatra zavatra be da be tanatin'le izy dia eo amin'izay mantsy ny anisan'ny problématika kely mantsy zay satria quelque part marina ihany zay expression zay fa mila maîtriser tsara le hoe partie autodidacte zay fa afaka mamoaka zavatra tsara qualité tsara tsy voatery le produit fini fa c'est tout le processus qu'il y a derrière ny antso ve le olona service client nisy namaly avy namaly ve le olona nisy andefa devis ampanajana ve izy be da be le zavatra toerana fandraisanao le client ve madio tsara sy ny mampiseho tsara le image tianao véhiculena amin'ny produit anao rehefa livré ve produit anao dia naza fotoana ianao taorianan'izay ihany koa ve dia tsy hoe livrena tany karaha sendra misy problème le olona dia misy ve ny service après vente etc gasy mahay zavatra tsara satria be da be ireo namana zay ataoko hoe diraiko a hitako hoe tena manao zavatra tsara tena manao zavatra tsara nefany orinasa gasy mampiasa gasy formation gasy mivarotra localement comme mivarotra à l'étranger fa manao zavatra tsara fa bezaka koa nefany ireo ataoko hoe manao zavatra tsy tomombana dia lasa manimba ny image le satria tsy zay tsara fa les produits plus ianao miakatra en gamme na miakatra en qualité produit anao plus ianao afaka miproposer prix ambony kokoa c'est justifier an'izay qualité aoriana zay satria la qualité a toujours un prix derrière zay zao misy client zay ny antso anay 3 ans après utilisation satria zay mantsy manao an'izay campagne zay amin'izao fotoana zao hoe SAV atsovy izahay mobilier livrena tany dia misy miteny hoe bande de chantier efa 3 ans aloha le meuble anay livrena tany fa misy anty bande de champ le amin'ny sisiny table reny misy mendraka kely ok gratuit zavatra ohatr'izay hitanareo anatin'le izy c'est pas on peut faire payer ce client là pour la prestation fa hitanay le izy hoe katreto non tsy manino zay satria image n'le orinasa mihitsy ny véhiculena amin'iny hoe misy ny garantie fa raha mbola jeune be iny ianao additionné amina hoe malagasy ianao additionné projet anao manana hoe envergure vision ngezangeza fa teneniko anao vitsivitsy matoky anao amin'ny phase iny satria ao aminao daholo ireo zavatra ohatrany hoe entre guillemets tsy dia atokisana zany fa zany efa confiant fa hoe mavita zavatra tsara ny gasy anatin'le izy rehefa tena impliqué fa iny mila rigueur be ary tsy vita mora fa vita nefa izy rehefa tena atao ianao miteny an'izay hoe ianao ny voalohany mampiasa ny vahaolana omenao amin'olona confirmer kokoa an'izay vokatra atolotra ao hoe mila zavatra kalitao tsara foana ve dikan'io za manana avantage nataon'ireo projet ataoko ireo le client mpanjifa mitovitovy profil aminay ihany zany hoe raha afapo dia normalement afapo koa nefa le mpanjifa ny vokatra io indraindray mantsy io tsy mety indraindray misy hoe vokatra vokarinao fa tsy ianao nefa cible an'le izy taona vitsivitsy teo tsapako hoe tena important satria imagine eo efa nisy taona zao efa tonga amina stade hoe mamokatra mobilier de bureau à grande échelle Redson fa ny table de bureau esako arany mbola table le taloha tamin'izany zay vidiko tany amin'ny orinasa anankiray manao vokatra mitovy aminay tamin'izany dia oza hoe tsy cohérence ny zavatra zany fa de un déjà fa amin'io moa zany ny fitaovana vokariko tsy ampiasaiko nefa tokony adapté amina dia nanapa-kevitra hoe non mobilier rehetra raha tonga en brown nareo zao amin'izao dia tous les mobiliers de A à Z ao zay daholo mokatra anazy de A à Z important be amin'izay koa
déjà misy fierté anao fa ianao mampiasa an'le izy isan'andro eo dia hitanao ny lesoko amin'le izy hitanao koa force an'le izy fa manino ty brok ty nampiasaiko telo taona mbola io ny etahany tsara kolokolo ve ny dikan'izay sa hoe mateza any le fanaka important zay anatin'ny stand koa ohatra zay mamokatra ny zay ihany mamokatra ny stand ataonay dia hitako hoe important be zay satria les clients raha ianao raha tsy mampiasa vokatrao dia ahoana moa zany atokisan'ny client-nao zay fotsiny le izy dia misy le fierté an'le zavatra vitanao iny ampiasainao andavanandro dia zay ny anateniko zay hoe matoa zany afa-po amin'le vokatra afa-po koa le client fa raha tsy afa-po dia midika zay fa be da be hoe zavatra mbola amboarina anatin'le be da be le zavatra mbola amboarina hoe mbola be da be ny zavatra amboarina hoe raha tsy afa-po anatin'le izy verina kely amin'le resaka hoe ianao mitantana orinasa anankitelo ozy ianao tao hoe efa tafiakatrany amin'ny efa-jato manerana Madagasikara ny isy fotoana ny olona miara-miasa aminareo 20 ny olona fixe tena tiako fantarina zo dia hoe ahoana ny ahafahana tonga amin'izany stade hoe mampiasa olona efa-jato ahoana ny anaovanao an'ilay délégation satria maro be ny mpanjara na mampiasa olona roa na telo ary dia efa tsy hainy manao an'izany inona no challenge tena mafy indrindra tao anatin'izay mampiasa olona be dia be zay io aloha ny anarana tonga dia sur le temps moa zany fiantsoana anazy le hoanay manokana tale izy fa zavatra point ray mila fantatra io dia tsy ho vitanao rery io zay aloha zavatra tonga dia amboariny saina fa tsy possible ianao hitantana orinasa dia hoe reo olona rehetrarehetra dia connecté aminao daholo zany hoe mila mametraka ianao fiantsoantsika anazy moa organigramme mazava misy département dia misy organigramme misy responsable misy chef de département etc rehefa metraka ny organigramme io sarosarotra satria au départ mitovy daholo tout le monde satria ohatra hoe tamin'izany on était 5 collaborateurs dia effectivement misy ny direction fa ny asanao mitovy ihany amin'ny équipe rehetrarehetra satria anatin'ny production ianao anatin'le izy exemple fotsiny misy animation dia misy oriflamme mila bataina dia batainao les blocs de béton iny satria on faisait tout dia tsapa nefa ny fotoana hoe mila concentré amin'ny zavatra anankiray ianao dia io mianatra ianao midélégué natsona hoe midélégué moa zany dia misy tâche le izy na hainao na tsy hainao tsy voatery hainao le izy moa tsy voatery tsy hainao fa afindranao man'olo za zao le création graphique io anisan'ny tiako io mbola nitazoniko foana io ary indraindray rehefa manam-potoana dia mbola manao ohatra hoe tournage ohatr'izao zao misy fotoana misy client nay gaga mihitsy mahita anazy sur terrain fa maninona moa za mitazona caméra anatin'ny interview dia sy tiako le izy dia ataoko le izy fa izy gaga hoe comment ça se fait ty olo ty nefa iny métierako initial mihitsy ny zavatra iny dia fa iny mila tsapanao fa tsy vitanao irery ny misahana an'io asa rehetrarehetra io fa mila mipetraka kokoa anao anatina stade na ataoko hoe gestion allo ary ianao manokana fotoana hitadiavana client ngeza allo manokana fotoana ianao vérifiena tout ce qui est finance zany hoe resaka arabola anatin'ny orinasa mirésoudre an'ireo olana anatin'ny orinasa toy izay variana anaty production isan'andro io mantsy ny sarotra be amin'olona indraindray mibasculer amin'iny hoe ty tsy ataoko tsony haiko ty fa tsy ataoko tsony ty zavatra ty dia zay dia zavatra lesona azoko tsara indrindra koa dia ny équipe teo ihany no miakatra niveau mitombo miaraka aminao chef de projet na chef de département départ izy nefany stagiaire tao ampiasana manao ohatrany hoe petite tâche reny petite tâche vraiment des petites tâches mitokatokana kely reny nefany amin'izao fotoana izao chef de département autonome anatin'ny orinasa be da be ny zavatra onaneny rahanay teo ary fierté ho anakoa mahita an'izay évolution zay anatin'ny orinasa fa reny profil niaraka nitombo taminao reny anisan'ny tena fiable indrindrany ary ny tamina dia rehefa misy olona vonona miresaka mantsy ianao ampiasana dia na petraka foana na le olona ohatra hoe course ohatra ianao androany dia efa tsapako hoe mila miakatra kapa vao amin'izay ianao dia tsisy avantageko mihitsy mahita anao même poste pendant 5 ans anatin'ny orinasa io fa rehefa hitako misy potentiel afaka atosika dia teneko vonona ve anao an'ity dao fa anao test dia raha mety aminao izy dia raha concluant le test dia afaka mifindra évolution zavatra zay dia ohatrany zany structure amin'izay mpiasa efa-jato zay olona ray zany nitantana olona anankifiry amin'izany ka io indrindratsika zao raha projet zay zao dia misy zao ny direction dia manaraka misy chef de projet dia chef de projet aveo misy superviseur amin'izay satria superviseur le raha exemple le efa-jato zay zao ohatra dia réparti sur différentes provinces zay dia superviseur dia vita indray superviseur dia misy ireo chef de site
zany hoe zay moa zany varotra entana porte à porte nataonay tamin'izay fotoana izay amina opérateur télé satellite anankiray dia on maîtrisait toute la chaîne de la vente jusqu'à l'installation dia misy ireo chef de site dia le chef de site indray mandray technicien ohatra anaky 10 na vendeur 30 dia mitambatambatra zay dia manome an'le organigramme mahasana le hoe 400 personnes mobilisées sur terrain zay. Donc miainga foana le organigramme Organigramme foana ny bazan'le izy dia io hoe délégué io tsy atao tsy alefany fotsiny io mila présence anao io mila présence anao io dans le sens hoe mila araka ny zavatra misy any ohatra hoe mba manao terrain ianao fa tsy hoe ambony latabatra ianao zany dia lasa tsy miaina ny réalité fa ho anamanako na zao tamin'ny nanangana zany projet zany dia za mihitsy mandeha sur terrain manokatra site par site an'ireo toeran'ireo fantatro ny superviseur ireo toeran'ireo manao premier entretien premier recrutement na vendeur ary mirody an'le site zay vao miala amin'le toerana io dia verina périodique amin'izay ianao avy eo anatin'le izy dia ohatr'izay. Fa tsy misy contrôle foana tsy maintsy misy contrôle s'il y a pas de contrôle dia mety hoe matoa ianao matsapa hoe tsisy problème sur terrain dia tsy tonga any aminao fotsiny zany le feon'le problème fa misy problème fa misy zavatra foana fa mila présence anao za miezaka hoe homme de terrain anatin'le izy rehefa misy fotoana tena mandeha terrain tsy voatery grand projet fa ohatra hoe tsy haiko misy table anaky telo ohatra ty ohatra ao amin'le client mila livrena dia indray mandeha satria nahoana produit foana iny y a pas de grand et petit client fa produit iny dia jerena et en plus tanatin'ny zavatra nianako dia article petite commande ohatr'izany matetika tonga amina grosse commande foana avy eo anatin'le izy fa tanatin'ny zavatra nianako zay zavatra zay. Patataro hoe échec iray niainanao hoe zay dia ahoana ny ahafahanao traka indray tamin'izay échec zay? Ataoko hoe échec aloha zany le folona teo efa izy anankiray le hoe milancer projet voalohany dia tsy ampletraka eva dia tsy vita le izy. Échec fandroandray tamin'ny andro Red Zone tamin'izany tsapako hoe le projet misy potentiel nefa le eto manana tsy ampy dia mitady financement satria za mba mpandeha amin'le événement reny le start-up et PME rehetrarehetra reny dia amin'ireny tenenina foana hoe on facilite l'accès au financement des projets tsapaka ihany nefa projet ako fa potentiel tamin'izany la preuve moa zany izy mivelatra ka taty aoriana donc hitako hoe tsy diso ny hevitra tamin'izay dia tady vola mba ahafahana nandehanana kokoa dia tsapa fa natoniko maro agence de microfinance be da be ihany nefa natoniko il y a des concours il y a des vous avez taty aoriana hoe tsy anjarako angamba ireny tsy anjarako le izy fa on va faire les choses amina rythme akany dia fonds propre ihany nandehanana zay vola azo taria no angonina dia ampiasaina amin'ity projet ty dia mandeha dia ainsi de suite dia mitombo tsikelikely jusqu'à aujourd'hui zany fonds propre nandeha fa raha tamin'izany nisy ataoko hoe opportunité zay hitako ihany hoe misy any moa zany le izy amin'izao dia mety nandeha aingana ihany fivelabelan'le orinasa kanefa koa ny zavatra anankiray tsapako ary tiako mety hoe tsy napetraka koa le fanontaniana fa tonga ao an-tsaiko tampoka indraindray itsika tanora na tsy tanora misy manana projet dia efa misy olona vonanoana fa ianao indray tsy tapa-kevitra ty dia iny le tsy azoko loatra le indraindray le fomba fisainan'le olo ireny hoe misy projet ianao efa io le volona miteny hoe ataovy io on est prêt à prendre le risque amin'le projet fa ianao indray tsy sahy anatin'le izy mila masahy satria vao tsy masahy ianao dia stade de réflexion eo foana ary tadidio fa le réflexion mety lava be mety ambolana io mety herintaona roa taona telo taona ianao nieritreritra hoe fa nisy nandeha fa le projet anao tery avy eo dia gagy ianao fa manina azy mandeha izy tonga dia niditra action anatin'le izy. Ianao moa fiteniko anazy hoe to de peu aza miandry ela fa rehefa hitanao aloha dia mampisainana mazava ho azy fa tsy hoe tonga dia hoe andeha andany vola be ianao nefa le izy zavatra tsy mandeha kory fa mazava ho azy manao étude amin'izao tsika miteny zao koa efa misy ny IA intelligence artificielle afaka manao an'le analyse manao business plan manao ray manontolo ianao clique anankiray dia efa mivoaka fa zay zany afatra ho an'ny tanora hoe masahia raha zay tenenao zay dia mety ireo projet rehetra to de peu daholo nataoko rehetrarehetra zao zay daholo ireo tamin'le izy hoe io varoty mandeha tohizana ainsi de suite dia be da be koa ny tantaraina teo varotra dia tsy nalafika so dia zay koa le izy fa tsy manino zany fomba zavatra zany dia on passe à autre chose na amboarina kely le idée pour mba hety le zavatra dia zay raha sanatria ianao verina zéro na hoe verina aotra izo dia inona mety zavatra ho ataonao ahoana ny ahafahanao miverina na manao mihoatra no ny zavatra efa nataonao hatramin'izay indray
verina ohatra hoe very daholo reo fa nananao ray manontolo reo amin'izao ay efa be da be any nefa zay na nisy zavatra atahorako sy resahako amin'ny namana hoe ahoana moa lesy amin'izao raha misy problème daholo hoe zavatra rehetra zao dia ny amivaliny anahy moa zany dia hoe fa maninona aloha zany le problème tsy niseo aloha ka hatramin'izao dia eritreretiny dia za moa zany pessimiste kely zay foana zavatra atao quand je dis pessimiste c'est dans le bon sens tsy hoe kivy teny voalohany fa efa mievaluer ireo risque rehetrarehetra zay possible mety mitranga amin'ny zavatra anankiray ka raha mitranga iny dia tsy gaga tsony satria efa nieritreretiko hoe raha manao an'ity dia mety tia mitranga dia efa nieritreretina efa nanticipenao le izy dia tsy dia tena gaga tsony fa raha aingany mba tsy verina ohatra aloha fa raha miverina ohatra dia je dirais hoe mila matoky ny mbola tsy afaka miteny hoe zao no ataoko fa quelque part navaliny anahy dia hoe mila matoky ny tsy reo projet reo no mitondra valeur ho an'ny tena fa le fomba fisainana hatrizay le mahay mamorona mahasahy mamorona manana zavatra anankiray dia mampitombo tsikelikely dia iny indray na verina zéro fa miverina kely izy fa raha hoe verina raha hoe le expérience hatrizay mbola tazoma verina zéro zay dia mety hoe miova le zavatra varotana zay mbola tsy fantatra hoe inona loatra fa mety ho vita ihany le hoe micréer projet anankiray dia mandeha tsikelikely c'est tiako tenenina hoe opportunité to Madagascar betsaka miteny hoe saturé ny tsena tsisy ny opportunité be da be le zavatra négatif hentsika hoe momba ny zavatra afaka atao to Madagascar nefany inoko fa mitovy ny fomba fijerintsika contraire an'izay mihitsy mbola misy afaka atao eto Madagascar be dia be zavatra azo atao satria be olana be eto dia nefany zavatra mahagaga anahy anatin'izy dia tsika ratsy be ny classementsika anatina resaka développement na pays nefa ianao raha mbola misy zavatra afaka atao ihany eto dia ohatrany hoe mahagaga izay fa misy nefa le izy fa mety hoe mametraka confiance amin'ny mitovy aingany ka andaitra le tenenin'izay hoe mametraka confiance amin'ny tena hoe mahay mamorona zavatra sy ny sisa dia averina zéro indray le izy dia mila mazoto amin'ity mamarana le émission tsika ao anatin'ny ohatra afaka mametraka fanontaniana aminazy o anankiray dia ho valiko izay zavatra tia le fanontaniako anatin'le izy zavatra efa mangidikitika ny saiko foana hatrizay misy mantsiny le orinasa tsy ny effectif sy ny chiffre d'affaires mitondra an'io fa ny résultat anatin'le izy be da be oa reo zoko manana capacité tondra olona 1000 2000 personnes be da be fixe en fixe ny zavatra zany dia za dia gaga hoe comment ils font anatin'le izy dia za nefa eto amin'ny statiko mbola mieritreritra hoe io ve forme mety ça hoe inona forme mety encore plus de personnes encore plus de chiffres encore plus d'envergure ou bien limiter mijery projet avec le moins de personnes mais qui ont nefa misy possibilité ahafahana manao mamokatra ngeza koa anatin'le izy zany hoe ohatrany hoe limiter ny mitady moyen ve limiter ny envergure anao en personne na logistique afahana mitady solution hoe ananana vokatra tsara kokoa sa hoe rehefa misy ny opportunité amelarina an'io dia alefaso ny recrutement alefaso ny extension ahoana na vianao amin'izay raha ny fomba fisainako amin'izao tsy mitovy any tamin'ny herintaona dia ny anahy manokana dia hoe résultat dia impact ny hitako tsara indrindra raha ny toe-tsainako izao satria za efa nandalo tamin'ilay hoe société mampiasa olona be dia be dia nanao chiffre d'affaires ngeza be fa nefa rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dia tsy mahazo an'ilay chiffre tadiavina na hoe very vola dia eny tokoa créateur d'emploi ianao rehefa mampiasa olona maro fa manana responsabilité maro koa ianao mampandrarananao satria raha misy zavatra manjoa amin'ireo olona reo dia enjehany eritreritra ao ianao raha sanatria manao accident reo olona reo dia ianao foana ihany ny tompon'andraikitra voalohany mampandraranao dia rehefa tena nandinika ary zavatra hitako hoe tena priorité amin'izao fanatontoloana sy tontolon'ny digital zao ny digital ny anisan'ny zavatra intéressant indrindra ary taraiky be Madagasikara en général manana 5 ans taraiky 5 ans mihoatra ny any andafy raha ny any sasany any andafy zany formation en ligne masterclass podcast efa misy écosystème ngeza be momba an'io ny site web ny utilisation en application efa be dia be eto Madagasikara mbola vao manomboka fotsiny sika zao fa efa manomboka mafimafy tsika para mihoatra ny tamin'ny herintaona dia reny nefa matetika amiko fa mety hoe tsy tena professionnel fa mety mbola vao manomboka fotsiny reny hitako hoe vitsivitsy ny olona ampiasainao
fa nefa ny résultat anao be dia be ary tsy mila énergie be anao a midévelopper reny projet reny ka mivalitengiko dia hoe raha ny hevitrako dia tokony résultat no jerevana satria au final zany ny vola raisinao nge no tena mitondra an'io e vola raisinao fa eo ihany koa ny trésorerie mihodina ao anatin'le orinasanao dia raha hosokajiky zany ny anahy dia ny hitako tena intéressant indrindra dia ny orinasa tsy dia mampiasa olona be dia be loatra nefa mahazo vola betsaka kokoa izany hoe mampiasa ny ati-dohanao zany noho ny hoe mampiasa olona marobe fa isaky ny industrie mazava ho azy samy manana ny profil ny industrie tsirairay avy dia asakasaky le profil anao amin'ny mampanjarahanao zany a no miteny hoe ty adapté anao kokoa fa za moa nandalo tamin'ny akamaroan'izy ireo ary ny orientation stratégique ko amin'ity dia hoe aleo zay zavatra mampiasa ny saiko a nefa azahoako résultat tsaratsara kokoa zo mba omeo zahay a message anankiray ho atolotra ao amin'ny mpanaraka antsika na ny tanora na ny olona efa lehibebe raha misy tsika manana vinany hoe hanao projet anankiray dia sorany eritreritra aloha ny hoe misy ny olona natao havitan'io sy misy olona tsy natao havitan'io hoe zanakianina ihany satria ny ray aman-dreny zao na ohatrohatr'izay ihany zay vao mahavita manao projet lehibe zay aloha to dia sorana tieritreritra reo zay zavatra zay satria maro be na zazo fienitretosina ary dia efa exemple anankiray efa manapaka hoe tsisy an'izay fa afaka se construire en fait ianao dia ny voalohany dia tsy vita io raha tsisy fahasahina tsy vita io raha tsisy fahavononana ny asa koa ny asa satria raha tamin'izany zao tsy ny continue ny lera esana ohatr'izay daoly amitsika rehetra tamin'ny taloha tany hoe miasa ka hatramin'ny ray maraina roa maraina tsy maninona mbola tsy fantatra hoe fa maninona manao an'izay fa natao fotsiny le izy fa finalement ça paye taty aoriana dia tsapa l'izy fa hoe mila miasa ianao mila manao effort dia mila action dia ataovy le projet anao azajanona stade eritreritra fa ataovy le projet avec beaucoup de sérieux tazony foana honnêteté sy rigueur dia tokony mandeha io zavatra io farany inona ny toetra tokony hananana raha te hanjara voalohany indrindra aloha sérieux satria ino mibalizinao iny imagine hoe raha ianao anatin'ny lohan'le orinasa mihitsy ianao tsy sérieux dia kapraraka atao zany ambony rehetrarehetra aloha zay ny zavatra anankiray zay aloha rigueur satria na ny anaty rigueur moa zany na ny ataoko hoe point de vue critique fotsy sarany hoe mahita zavatra avy any dia tsy hoe mahita tenenina foana ianao fa hitanao le imperfection dia ianao zany ohatrany hoe balize anankiray mba hahafahanao mampiakatra an'le qualité iny tena mila ananana be anatin'le izy dia endurance koa endurance satria ho an'izay manana projet ka hoe du premier coup dia mandeha misy zay fa misy taona ianao lavo dia vao iny ianao no tsisy endurance dia tsy mety le izy fa mila matazo ianao sur le long terme an'le rythme anao iny dia toteraka le vina napetraka ao iny fa mila endurance le izy dia misaotra betsaka nyzo tonga teto amin'ny oatra ny zavatra ny anaranay teo dia hoe afaka atao somatsara mihitsy zany manjara rehefa mbola avy niasa tamina orinasa ianao fa mila mijery foana ny opportunité zay mety mitranga rehetra dia ararotiny reny mila mianatra mahazo an'le flair ozy izy ianao teo fa ihany koa an'le olona sahirana nandalo fotoan-tsarotra nandalo deuil misy communauté zany afaka manampy an'zareo dia zay moa le grandir en héros ataon'izao dia ankasitrahana indrindra dia misy fantaniana afaka apetraka ao ho an'le vahiny ho raisitsika eto amin'ny oatra manaraka afaka saratanao izy avy eo sainay ianao mametraka fantaniana ho anazy tsy mbola fantatra hoe izy fa inona mety ho fantaniana tianao apetraka aminy ok merci beaucoup dia misaotra betsaka anareo nandray andro any ainganie araka ny tenin'ny fianatra teo hoe impact ainganie le fifampizarantsika eto mba ho tonga amin'le hoe impact any amin'le olona zay niaino ary mety napriska atsika no les premiers pas an'le hoe tonga dia peu tao dia mba afaka 10 taona 2 taona mahita projet tsika hoe olona nijery an'le émission ty dia navita niditra tanatin'ny sehatra ary natavoaka zavatra hoe ty le déclicany mba ahafahana anao an'le premier pas anatin'le izy innovation anisan'ny valeur mila ananana satria rehefa matetika sika rehefa milancer projet anankiray tadio fa en général iny zavatra mety efa misy manao ihany
fa ianao mitondra ny touche d'innovation anao anatin'izy izy dia ohatra hoe lasa zavatra vaovao izy dia miavaka izay koa mila zavatra entsika foana hoe créativité mba ahafahantsika mahavita micrée zavatra vaovao foana dia zay